Fanambarana. Izahay tanora mpitolona tamin'ny hetsika ZNZ teny akanjo dia mampatsiahy ny vahoaka malagasy manontolo fa nisy tokoa ny fitakiana sy ny tolona izay nataontsika ho fanavotana ny firenena. Saingy ankehitriny dia hita mazava nefa fa tsy misy ny fienoana na misy fasadatsady fa indrindra tsy misy ny fanomezan-danja ny antony ny ijorontsika teny akanjo. Ireo olona fitondrana teo aloha ihany no mibahana ny fitantanana amin'izao refondation izao. Refondation no misy amin'izao fa tsy refondation. Etsekilan'izay ireo efa nigadra nanodikodimbolam-panjakana sy ny karana ary ny mpanao trafika no avarapatana ao an-dako. Miborioka ary mivily lalana tanteraka ny zava-misy ary mitady ho rava ilay fanantenana dia atahorana ho simba sy ho very. Mibaribary ny kolikoly ary tsy miafina intsony. Noho izany dia mivoana amin'ilay foto-kevitra teny ankanja ny mpitondra fa ny vanatanteraka na changement radical du système no ny arahantsika mitaky tadidio fa tsy fanamboamboarana ivelany. Tsapa ihany koa fa mamerina ireo fahaditsony efa nataony teo aloha ny mpitondra ankehitriny. Ao anatin'izany ny tsy fifampiainona, ny fanamaevanana, ny feoan'ny olona rehetra izay mitolona, ny fanaovana tsinitsinina ny etaeta ny vahoaka. Ka manoloana izany rehetra izany dia manambary ampahibe maso izahay fa tsy hijery fotsiny, tsy anaiky ny ahafatimomoka ny tolontsika na angalarana izany na ho konfiskena fotsiny. Tsy ekena ivelively ihany koa ny anovanany tolona ho fitaovana fanadiovana olomeloka sy mpangalatra. Mitaky tsy misy fepetra izahay arak'izany ny fandravana ireto androm-panjakana sadasada manaraka ireto izay heverinay fa sakana amin'ny tena fanovana. Ao anatin'izany ny haute cour constitutionnelle na ny HCC, ny commission électorale nationale indépendante na CENI ary ny assemblée nationale. Natao izao fanambaran'izao ho fiarovana ny tolom-bahoaka. Masina ny tolona, masina ny dralatsaka sy ireo ainana fohy, masina ny tanindrazana. Fijoroana, fitondrana mangarahara sy fahamarinana ihany no tohananay hatramin'ny voalohany hatramin'izao tsika miteny izao. Iza tokoa mo ny malagasy tsy maniry fiovana Madagasikara ho amin'ny tsara kokoa, koa miantso ny fitondrana tarihin'ny colonel Mikael Randrianirina izahay mba handray ny andraikitra tandrify azy manoloana ireo fitakiana mazava ireo. Ary mampahafantatra izahay fa efa nisy moa ny fifampiresahana tamin'ny SADC mikasika izany. Mbola tsy tapitra ny tolona zareo ary mitohy hatrany. Natao teto Antananarivo fa 3 Martsa 2024 manontany zanaka hatrany. Misaotra tompoko.